telopolo indray isika amin'ity an'ity mampifaliana trano ny arabanao antsika rehetra izay manaraka tsy tapaka izao efapolo andro fiaraha-mivavaka izao. Ny rariana indray amin'ity andro an'ity mba handray lesona isika mampiaritsika ao amin'ny fiainantsika. Mialoha indrindra ny alohantsika ny fandaharana indray izay natokana ao amin'ity andro an'ity dia mbola hiara hivavaka isika. Tsara indrindra izay any an-danitro mbola mankasitraka fiainanao izay no fitantananao fiainanay mbola afaka mijery izy indray sy miaino izao herinandro fiaraha-mivavaka izao. Irenay ny fanahinao masina ho aminay tsiraray avy hitantananay mba takatra izay tianao ambara aminay indray amin'ity andro ity. Miarin'i Jesosy, amen. Lohahevitra lehibe anankiray indray no resahana. Ahoana ny hoe mamoa? Ahoana ny hoe mamoa? Matio 7:20. Koa dia ny vony no ahafantaranareo azy. Koa dia ny vony no ahafantaranareo azy. Matio 7:20. Ny tsy fantanterahan'ny sitrapo dia miteraka fahakiviana. Efa nametraka ny fenitra ifehezana ny fisainan'olombelona ity izao tontolo izao ity, ary ireny no izany maro ho tratrarina. Ao amin'ny fomba fisainanao ihany no fototry ny olana. Raha tsy miova io dia tsy ho afaka ny hamovo tsara ianao. Hoy ny apôstôly Paoly, fa izay ataoko dia tsy fantatro, fa tsy izay sitrako no ataoko, fa izay alako no ataoko. Romanina 7:20. Fa izay ataoko dia tsy fantatro, fa tsy izay sitrako no ataoko, fa izay alako no ataoko. Fa ato anatoko ihany ny fikasana, saingy ny hatateraka ny tsara no tsy ato. Fa ato anatoko ihany ny fikasana, saingy ny hatanteraka ny tsara no tsy ato. Romanina 7:20. Ny tsy ahafahana mitoetra dia tsy mahatohitra ireo zavatra mirentirenty, mampanapa-kevitra tsy ampiheverana, ka mandavo ho latsaka anaty fahotana. Ireo fiara raitra dia raitra, ny lamaody, ny coiffure estetika, ny trano tsara tarehy, mamolo voly any anaty rehetra ny fahitana ireo, ka mahatonga herinaratra mifanaretsaka entin'ozatry ny atidoha izay mifandray amin'ny tena manontolo, ka manala ny fifandraisana amin'ilay loharan'ny fiainana dia Jesosy Kristy. Manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Izay ny ambaran'ny Timoty 2:7-5. Manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Manampitrotraka izany ireo hira manaitaitra sy fanentanana maro samihafa izay manainga hiala eo amin'ny fifehezan-tena. Mitarika eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra tsy hanao ny sitrapon'ny mpahary izany. Entitra ny baiko, ireny koa dia alaviro. Sarotra dia sarotra ny toe-javatra satria efa miankin-doha tanteraka amin'ireo tolotra omeny izao fiarahamonina izao ny olombelona rehetra. Ary ankoka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany. Ary ankoka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany. Apokalipsy 13:9. Na ireo izay milaza ny tena no manana ny fahamarinana azy dia babony avokoa. Tsotra ary azo antoka ny vahaolona omeny baiboly. Avy ary ifandahatra isika ho Jehovah, na dia tahaka ny jaky aza amin'ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Avy ary ifandahatra isika ho Jehovah, na dia tahaka ny jaky aza amin'ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala,
na dia mangatrakaraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Isaia toko voalohany 1:20. Raha misotro lalina ny rano Jesosy Kristy ianareo dia ilay voaloboka dia ho resy ny fihetsem-ponareo ary tsy ho fehezy ny fihetsem-ponareo ianareo. Tsy misy ezaka ataonao ny mamoha, maneke fotsiny ho sampana. I Kristy ilay voaloboka dia ampamoanao araka ny sitrapony. Ny fimenomenonana manoloana ireo toe-javatra tsy mahafa-po dia mitarika ho amin'ny tsy fahafehezana ny fihetsem-po. Mahatonga ny fiteny tsy voahevitra izany ary mety handratra ny hafa ihany koa. Tsy mitondra vahaolana izany. Ny fidirana amin'ireny fifanjohy-kevitra anaty tambajotra serasera ireny na le hoe manao commentaire dia mahatonga tsy fifehezana ny fihetsem-po manoloana ny tsy fidivi-kevitra. Miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Salamo 7:7. Koa mamoaza voamendriky ny fibebahana. Izay indray zany ny taridalana ao anatin'ity feokira ity no eritreretanao saintsainanao an'izay. Ary aorian'izay dia iroso amin'ny fanontaniana mampisaintsaina izay hitarika anao amin'ny fandraisana fanapa-kevitra. Iroso amin'ny fanontaniana ary isika. Ahoana ny ahatonga anao hamovo tsara? Ahoana no ahatonga anao hamovo tsara? Inona ny sakana tsy ahafahana mamovo tsara? Inona ny sakana tsy ahafahana mamovo tsara? Anjaranao no mitanisa ary mandinika ny fiainanao mifototra amin'ilay taridalina izay nomena teo. Ary rehefa manazava ny fisainanao fanamasina dia ho hitanao ary ho tsapanao fanapa-kevitra izay ho raisinao ny amin'ny hoe ahoana ny hoe mamoina. Kandeha katahantsika ny fanahy amin'ny alalan'ny vavaka mba hampitoetra ny fanahinao tokoa ka tonga anao hamovo tsara. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy malala satria mbola omenao teny indray izay mamolivoly any anatinay ihany ka analanay ao anatin'ny fiheveran-diso, analanay ao anatin'ny fahazaran-jany indrindra ny fitako mety tontolo ty. Koa ilay hery ny fanahinao no mitoetra ao anatinay ary hitarika anay mba hahatonga anay hamoha fomendrika ny fibebahana voalohany indrindra ary hiteraka fiovana eo amin'ny toetra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonona ny vavaka. Amen.